eo amin'ny akony fialan-tsasatra kosa indray dia betsaka ireo mpandeha any amin'ny faritany amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao ka tsy maharaka ny fiara hany ka misy ireo mpandraraha eo amin'ny sihatry ny fitaterana etsy Ambodivono no manararaotra na eo amin'ny sarandalana izany na ihany koa eo amin'ny isan'ny mpandeha anaty fiara. Nitondra fanamariana mahakasika izay indrindra ary androany ny fikambanan'ny filohan'ny kooperativa eny Ambodivono. Tsy tokony hisy ny fampiakarana fa ny sarandalana tokana efa nifanarahana tamin'ny ministera, ny ATT sy ny fikambanan'ny filohan'ny kooperativa mpitaterana no ampiarana raha ny fanamariana izay nety ny filoha lefitry ny fikambanan'ny filohan'ny kooperativa miantsehatra eto Ambodivono. 2 alina ariary ny sarandalana ho an'ny Tomasina, 3 alina ariary ho an'ny Mahajanga ary 7 alina ariary ho an'ny Antsiranana. Tsikaritra nefa fa misy manararaotra ny mpandraraha sasany. Manolo foana ny mpandraraha sasany any sy ny eto moa zany lasa manolotra frais ohatra omeko anareo hoe frais ny Tamatavy zao dia misy manararaotra manao 200 000 francs maka ny Tamatavy nefa frais ny Tamatavy 100 000 francs sy coopérative anankiray ho an'ny Tamatavy 200 000 francs no hitondrano dia tsy maintsy najanonay ilay tomobile ary eny amin'ny lalana tokony tsy alehany izy. Lalana alehany mandeha tana Antsuy, tana Antsuy dia tana mandeha Fianarantsoa. Nefa izy andeha ho an'ny Tamatavy, izy andeha ho amin'ny Majunga. Misy koa manararaotra eto raha tomobile 18 place lasa atao 22 na 23 place. Zany raha seza efatra zany no tokony atonina an'ilay olona dia lasa atao 9 na 10. Nambaran'ny solotenan'ny fikambanana CPCTRV fa tokony eny anivon'ny guichet-ny kooperativa ihany ny mpanjifa no mandoha vola. Tonga dia any amin'ny kooperativa nareo mandeha manontany ny zotran-dananareo fa tsy eny an-dalana nareo manontanyka betsaka ny voafitaka zany hoe ameo frais fa tonga dia ataoko ny placenareo dia raha avy eo ilay olona mahazo an'ilay frais iny lasa mandeha mitsoka dia lasa ilay kooperativa tenen'ilay olona zany ohatra hoe kooperativa X no teneniny dia lasa iny lasa victime manoloana an'ilay izy. Entanina trano moa ireo mpandeha tsy anaiky ny fanararaotana samihafa ary anatona ny bureau-ny fisafona na ny bureau de contrôle Ambodivono raha mahatsikaritra tsy fanarahan-dalàna. Melo ny sarahana amin'izao takariva izao dia averina amintsika any tokantrano any hatrany ny fampilazana avy amin'ny orinasa Jirama fa misy ny fahasimban'ny milina famokarana rano ao Mandroseza ao ka misy eo anatrehany izany ny fatapahany famatsihan rano amina faritra maromaro eto Antananarivo. Efa ao anatin'ny asa fanamboarana tanteraka raha ny fantatra ireo teknisianina avy eo anivon'ny orinasa Jirama ka hoe izany iverina amin'lohany ao anatin'ny fotoana fohy izay fahasimbana izay tapitra treto ihany koa ny fampalalam-voantsika teto amin'ny fahitalavitra mateveta amin'ity alina ity isorany isika teny tokantrano tany na hatranjery hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary ny tenako.